Alléluia. Alléluia. Eto amizay isika amizao azoma izao dia andro farany arahantsika am live arrive amty herinandro ty. Dia voalohany indrindra dia makasitraka n'Andriamanitra am zavatra rehetra vita tao anatin'ity herinandro ty ary mankasitraka am mpanompon'Andriamanitra koa zay manome fahafahany anahy ahafahako mitarika antsika ao anatin'izao live izao. Ary miaraba nareo tsirairay avy eto miaraba ny ravavy Isabella, miaraba ny ravavy Felana, ravavy Saoly nareo ihany zao hitako eo nefa misy mpijery raiky amby folo eo hitako eo dia mba mangataka amintsika raha azo atao dia zaron ny live mba maro ny olona anaraka izao live anio izao. Miaraba ny ery ihany koa zay tafiditra izao Andriamanitra amanga antsika tsirairay avy ao anatin'izao fotoam-bavaka anio izao. Anio tsy irery fa ety ravavy Aurelia eto ihany koa Ranada Alvinio zay tsy hitanareo satria teknisiany izy no mampandeha an'izao live zao am'izao fotoan'izao izy migere an'izao dia Andriamanitra iasa ao anatin'izao live zao androany ikasika ny fiainan'ny olona tsirairay avy zay manaraka eto tsy hoe fandaniana mpitony akory fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra misy zavatra fony ataony isako miona isika isako ny ao anatrehantsika misy zavatra fony ataony amin'ny fiainany zanany satria manino izy dia tia atsika be famindrapo Andriamanitra zay tsy malany iritra atsika sianao za mahatonga atsika sianao eto foana isan'andro miaraka amin'Andriamanitra miaraka amin'ny ranadanao sy ny ravavinao miara mivavaka miara manandratra ny anaran'Andriamanitra. Aloha idirantsika ao anatin'ny live tokoa dia omeko an'ny ravavy Aurelia ny fitenenany izy no mitarika atsika ao anatin'ny vavaka voalohany. Amen. Mankasitraka indrindra tompony amin'ny sehatra ary miarabanao manokana ny tenako androany tonga sondreto amin'izao fotoana mahafinaritra, fotoana hafakely, fotoana tsara indrindra, toerana tsara indrindra iarahantsika miaraka amin'Andriamanitra izao. Ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra moa dia tsara avokoa ho antsika tsirairay avy nomeny fofinaintsika mba ahafahantsika miaina, nomeny fiadanantsika mba ahafahantsika manatrika an'izao tontolo ady izao, nomeny hery ihany koa tsika ahafahantsika hijoro manatrika ny zavatra rehetra, nomeny fifaliantsika ahafahantsika hiravo mandrakariva eo fanatriany manoloana ny ady sarotra. Androany betsaka ny antony tokony hisaorantsika sianao an'Andriamanitra. Ka andao tena hoe iray fo, iray saina, iray fanahy mihitsy androany mba ho ankasan'Andriamanitra ny fisaorana izay ataontsika ho azy. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe misaoran'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra, mety zavatra tsy vita izany, mety zavatra vita ihany koa hisaora izy. Ten'Andriamanitra koa dia milaza antsika hoe ny fanahy masina moa izy dia natokana ho an'ireo izay tian'Andriamanitra mba ahafahantsika hita, ahafahantsika hare, ahafahantsika hisaintsaina zavatra mbola tsy tonga amin'ny fisaintsainan'olombelona, zavatra mbola tsy hitan'olombelona, zavatra tsy ren'olombelona. Mangetahitahinao androany, tsy haiko ny toe-ponao androany, tsy haiko ny toe-panahinao androany, fa raha ianao no vonona mikatsaka mitady an'Andriamanitra dia ahita azy ianao androany, ahita mitavany mira-piratra amin'ny fiainanao ianao androany. Ary ny teny ihany koa moa dia laza hoe samby izay tsy manafina fahotany ambarao aminazy daholo mihitsy zavatra ataonao no manomboka zavatra kely indrindra zany ka hatramin'ny zavatra grave indrindra lazao anazy zany fa vonona mindra fo anao izy efa fantany zany fa ny hetsika ataonao hanambarana azy an'izany tena hoe amelany ianao androany. Mitadiavan'Andriamanitra dia ahita azy ianao. Ary androany ihany koa dia tiako te-hanentana anao hoe ten'Andriamanitra milaza hoe izao sianao dia efa nomena hery sy fahefanana isaka mainka sy mena rano. Ninona mety ady sarotra mety lalovanao androany, inona mety zavatra mety manakotaba ny sainao androany, fataro fa manana hery ianao izay mahavita mamotika ny zaretrarehetra any. Aza vely zany manakotabanao mandritra ny fotoam-bavaka fa mangata hery amin'Andriamanitra ary tohery ny favaly, tohery ny zavatra rehetra avy aminazy dia ho hitanao ny fandrosoanao manokana amin'ity androany ity. Dia matsandrato ako feonao ndaontsika iray saina mihitsy ny androany hivavaka amin'ny dadantsika. Raha io mbola mankasitraka anao izahay ihany amin'ity andro androany ity, tena inkalazainay ianao satria lehibe tena tsisy Andriamanitra hafa mahavita ny zavatra vitanao, tsisy olona tompo mahavita ny zavatra vitanao. Androany izay dia amin'ny fona feno fisaorana, amin'ny fona feno fankalazana no anatonana ianao ary hamerenana voninahitra rehetrarehetra ho anao.
androany tompo dia tonga sainy zay ary fantatray takatray fa noho ianao ny zavatra rehetra dia tanteraka ary noho ianao ihany koa mety misy zavatra tsy tanteraka satria ianao dia tia anay ary ny zavatra rehetra dia ataonao miara-miasa soa anay tsara iavy makasitraka tompony amin'ny zavatra mety lalovana ny ndritran'ity androandroanyity ary ankalazanay ianao satria teo aniranay foana ianao nanangana anay foana ianao nanety olo-tsaina foana ianao nanome hery foana ianao dada nanazava ny sainay ary namety oro-dalana ianao misaotra anao zay androany fanay masina dia mbola manindry teny tanatrianao zay satria tsy mahavita ininy zay tsy mahavita tena irery zay tena tsapanay fa milanao zay amin'ny fiainanay voainay fa varavara mifonay mandrosoa ianao ataovy ny asanao amin'ny fonay tsara iavy androany izy mety matsiaro ketraka matsiaro reraka matsiaro tena hoe anatin'ny atsarotra androany dia aoka ny fanahinao dada nampiona tsara iavy aoka ny fanahinao ihany koa nanokatra ny masom-panahinay ahafahanay ahita ny zavatra mbola tsy hita ny mason'olombelona ahafahanay andre ny zavatra mbola tsy reny sofin'olombelona ahafahanay atakatra ny zavatra mbola tsy takatra ny fon'olombelona amin'ny alalany révélation zay homenao anay tsara iavy androany fanay masina mangetahitanao zay fenoy zay androany moka tsy tony talotso ny fiainanay miaraka aminao amin'ity androanyity fa fotoana hafakely zay feno fifaliana satria amin'ny fanatrianao ny isin'ny fifaliana androany arety ihany koa dia mifona izay satria maha-olombelona betsaka amin'ny fahotanay eny mety zavatra fantatray ny tanterahanay par exprès mety zavatra fantatray fa nininay hoe natao satria hoe ianao i-comprendre nefa tsy izany fa fahotana dia fahotana ka mifona tanteraka eto anatrianao zay mamelahy ianao anay na fahadisoana kely indrindra zany amin'ny fandainganana amin'ny tsy farahina ny amin'ny tsy fankatoavana ny teninao ny amin'ny tsy fiainana araka ny teninao mifona aminao zay tatandroany mamela helika anay ianao androany ame oerany koa zay mba hanohatra ny zavatra rehetrarehetra keny manomboka amin'ity androanyity ary eoka ianao ny anjaka amin'ny fiainanay sasa mirasa bidon zay mba ho fotsy tahaky ny fotsy fomangatsahatsaka dada ary oka ianao mihitsy nanamarina anay androany ninona mety anjara anay amin'ity androanyity dia voarainay zany mitanylonaka mihitsy ny fonay satria ianao namelanay ary ianao ny tena hoe amenay ny anjara anay zay ahafahanay mandresa ambony zavatra rehetrarehetra araka ny lazanao ihany koa dada dia nilaza hoe zay dia fanomena hery anitsaka mainka sy mena rana amin'izao fotoan'izao dia tapahanay ravanay hitsahanay ny asa fahavalo rehetrarehetra zay mety miasa fiainanay amin'ity androanyity na mety karazana alahelo zany na areti-po zany na areti-tsainy zany na farerahana ara-panahy zany androany dia ravanay pitehanay tsambinina ntsony amin'izao fotoan'izao ho levina ny asa maty rehetrarehetra ary inonay androany fa nitsirara iavy izay mety sakana fahavalo ny sofiny andrean'izao teny zao dia ho rava androany fa andreziny teny vavao mafaly hirotsaka amin'ny fony zany ka dia izy vokatra ny fiainana manomboka amin'ity androanyity mankasitraka anao satria manan'izay manandriamanitra tahaka anao misaotra ny avaravarana fa sokafanao misaotra dada ny amin'ny teny zay fa harotsaka amin'ny fiainanay misaotra sahady ny amin'ny fruit izay fa ho ateraky ny zavatra rehetrarehetra zany dia mankasitraka anao zay mankalaza anao maha izy azy anao ry mpanjaka tompo ankalazany ny anaranao halleluja amen amen Alléluia. Mientsika efa miaraka amintsika Andriamanitra amin'izao fotoan'izao efa nomentsika sehatra dia andeontsika sianao anandratra anazy satria mendrika ho azy ny zavatra rehetra ho ataony eto androany ny zavatra rehetra efa nataony tamin'ny fiainantsika dia tena mendrika hisorana izy mendrika ho derainy izy mendrika ankalazainy andeontsika sianao teny anazy hoe tena mendrika nidera ianao dada sandrato feo anao naiza misy anao tena atao vavaka mihitsy zany eo anatrehan'ny tompo tsarovy zavatra nataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia tena teneny hoe omeko anao ny dera laza voninahitra ihery ao anatin'izao hira zao halleluja mendrika ny dera sy ny ata asandratray ny tananay ho anao mba ho voninahitra mendrika ny dera sy ny anja asandratray ny tananay ho anao mba ho voninahitra fatsary anao mangamangasany anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao fatsary anao
zany metrika ny dely ianao metrika ny dela sy ny aza asandratra ny tananay ho anao mba ho vonindahitrao metrika ny dela sy ny aza asandratra ny tananay ho anao mba ho vonindahitrao fatsany anao magagatsany anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao fatsany anao magagatsany anao magagatsany anao tsisy to fatsany anao fatsany anao magagatsany anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao fatsany anao magagatsany anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao raio hallelujah tsisy toanao tsisy toanao tsisy toanao raio mino ahafahatsapanao ary fantatrao fa tsy misy mitovy amin'Andriamanitra ny iainanao isan'andro dia fatara fa Andriamanitra miaraka aminao dia tsy asianao anao an'izao hira izao hoe ny tananao no mombay zaho malalaka fa tia ianao raha mino an'izany ianao hoe tianao Andriamanitra dia andaontsika asianao anao an'izao hira izao ny tananao no mombay zaho malala fa tia ianao ny fiainako navotanao zaho malala fa tia ianao ny tananao no mombay zaho malala fa tia ianao ny fiainako navotanao zaho malala fa tia ianao mety anjera iavon fa izao mbola ijoro foana no ny herini sandrinao zaho malala fa tia ianao aviantsika ny tananao dada ny tananao no mombay zaho malala fa tia ianao ny fiainako navotanao zaho malala fa tia ianao mety anjera
Asandra Trial, Yanara now dissocio, Asandra Trial, Christi tum putica, direi che no, Yana will I banzaka, and now. Asandra Trial, Nana now dissocio, Asandra Trial, Christi tum putica, direi che no, Yana will I banzaka, and now Hallelujah. Tsara noi ao anatrehany tompo a tena tsapantsika mihitsy hoe rehefa hoeto mifanatrehan'ny tompo a rehefa hoeto izy tena tsapantsika mihitsy hoe misy fiadanana, misy rivotra vaovao a, misy zavatra tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainantsika. Tsy haiko ianao hoany a fa zay aty dia tena mahatsapa mihitsy ary rehefa tsapantsika zany a dia mino avy hatrany isika fa Andriamanitra matoa eto izy a dia anao zavatra izy amin'ny fiainantsika androany amin'ny alalan'ny fanatrehany sy amin'ny teny fataro fa ambadiky ny tenin'Andriamanitra misy hery
hery izay anafaka atsika, hery izay ampandresy atsika, hery izay mitondra amin'ny fiainatsika voninahitra makany amin'ny voninahitra. Eto ary dia miaraba ny olona izay vao miditra. Eto hitako indray ny Ranada Bertin na dia lavitra be amintsika za izy dia manaraka eto eo ny Ranada Nivolaina, Ranada Toky dia vao tafiditra reny dia makasitraka antsika. Ranada Fetra koa hitako eo dia tahin'Andriamanitra an-trano isika. Avy an-trano tokoa dia miditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika, ary mino fa tadidinao tsara va ty volana ity dia volany rariny. Amin'ny herinandro efa tsy toro momba ny rariny izao satria miova ny lohateny amin'ny herinandro. Amin'ny herinandro tsika miditra amin'ny volana avril, fa eto androany dia farany no mizara momba ny rariny miaraka amintsika eto androany. Lohateny amin'izany volana rariny izao dia izay nomen'Andriamanitra antsika hoe izao no lazain'i Jehovah, tandremo ny rariny, manaova ny mariny, fefa madiva ho tonga ny famonjeko, ary efa iseho ny fahamarinako. Zay ny lohateny tsika amin'ity volana ity. Dia teny fampaherezana mihitsy le izy androany, fa tsy hoe fampianarana, fampaherezana nomen'Andriamanitra ho atsika senao androany. Dia hitantsika amin'ny bokin'i Daniel tantara izay fantatritsika tsara, fa ao anatin'iny tsika tena ahita mihitsy ny hoe rariny fa mijoro mihitsy ny zanak'Andriamanitra, na inona tsy rariny tedavo mpanjaka tao aminazy, ka izy kosa dia mijoro amin'ny fahamarinany tenin'Andriamanitra, mijoro izy mitaky ny rariny avy amin'Andriamanitra. Andaovaka itsika any an-trano ny Daniel toko 7. Daniel toko 7 andiny voalohany indrindra mihitsy, lavalava izy io fa arao tsara toko, arao tsara, ary zay mbola tsy mizara live toko dia angatako ba izara live ba maro ny olona no andray tenin'Andriamanitra ary sa ijoro amin'ny fahamarinana, satria rehefa mijoro amin'ny fahamarinana sy rariny sika misy mifamonjena. Zay nampanantenainy Andriamanitra antsika. Manomboka isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nebukadnezara mpanjaka nanao sarin'ny olona volamena, 80 ankio ny avony ary 1 ankio ny sakany, dia natsangany teo amin'ny tany lemaka Dora tamin'ny feny Babilôna izany. Ary Nebukadnezara mpanjaka naniraka nampamoro ny solom-panjaka sy ny mpanapaka sy ny gouvernour sy ny andriambaventy, mpailalana sy ny mpitsara ary ny komandy isaky ny tokony mba anamasina ilay sarin'ny olona efa natsangany Nebukadnezara mpanjaka. Dia nivory anamasina ny sarin'ny olona izay efa natsangany Nebukadnezara mpanjaka, ny solom-panjaka sy ny mpanapaka sy ny gouvernora sy ny andriambaventy sy ny mpitahiry ny vola mpanjakana sy ny mpailalana sy ny mpitsara ary ny komandy isaky ny tokony, ka dia nitsangana tafindrin'ny tandrifiny sarin'ny olona izay efa natsangany Nebukadnezara izy rao. Mino fa mazava atreto ny tenin'Andriamanitra. 14. Ary dia nisy mpikabaro niantso mafy hoe, izao no lazainy aminareo ry fokom-pirenena, ry firenena sy samihafa fiteny, rehefa mandre ny feo ny anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny vali sy ny semponia ary ny zavamaneno isan-karazany ianareo, dia miankofa ka mivava amin'ny sarin'ny olona volamena
izay efa natsangany Nebukadnezara mpanjaka ary na iza no tsy miankohaka sy tsy mivavaka dia atsipy miaraka amizay ho ao anatin'ny laforo misy afo mirehitra. Tam'izany fotoana zany efa hitantsika ny mpanjaka Nebukadnezara nanao sarin'ny olona volamena dia hoe natsona daholo ny olona mpiara-miasa aminazy de niteny teo izy hoe revao mande feon'ny zava-maneno ny olona rehetra ao sy samy hafa firenena ihany koa dia tsy maintsy miankohaka sy mivavaka amilay sarin'ny volamena, sarin'ny olona volamena ary zay tsy manao an'izay de inona zavatra no ataony? Ny conséquence dia hoe ho atsipiny ao anatin'ny laforo. Mamakitsika 7. Koa tamin'ny fotoana nandrenesan'ny fokom-pirenena rehetra ny fanehoanan'ny Anjomary sy ny Sobaba ary ny Lokanga sy ny Samboka sy ny Vali ary ny zavatra maneno isan-karazany dia niankohaka sy ny vavaka tamin'ny sarin'ny olona volamena izay efa natsangany Nebukadnezara mpanjaka ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samihafa teny rehetra. Ary tamin'izay dia nisy Kaldeana sasany nanatona ka niampanga ny Jiosy. Dia niteny izy ka nanao tamin'ny Nebukadnezara mpanjaka. Ry mpanjako, ho velona mandrakizay anienao. Ry mpanjako, ianao efa nanao lalàna fa ny olo rehetra izay mandre ny fanenony Anjomary sy ny Sobaba sy ny Lokanga sy ny Samboka sy ny Vali sy ny Simponi ary ny zava-maneno isan-karazany dia miankohaka mivavaka amin'ny sarin'ny olona volamena fa izay tsy miankohaka sy tsy mivavaka kosa dia atsipiny ao anatin'ny laforo misy afo mirehitra. Koa misy Jiosy izay nataonao ho tonian'ny rara amin'ny Babilôny sy ny feny dia Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Ireo lehilahy ireo tsy mba manaiky ny teninao akory ry mpanjako, tsy mba manompo ny andriamantrao izy na mivavaka amin'ny sarin'ny olona volamena izay efa natsanganao. Zany hoe revo nandre an'ilay feo maneno, zava-maneno ny olona rehetra teo, ny fokom-pirenena samy hafa ihany koa dia samy niankohaka sy nivavaka tamin'ilay sarin'ny olona volamena zay efa nataony mpanjaka Nebukadnezara. Fa kosa nisy Jiosy anankitelo tena tsy nanao an'izany. Nandre tsara zareo, tsy hoe marenina akory fa nandre tsara an'ilay feon'ny zava-maneno dia zareo indray tsy niankohaka sy nivavaka tamin'ilay sarin'ny olona volamena. Pizantsika ny tenin'Andriamanitra 7:30 dia niteny tamin'ny fahavinirana sy ny fahatezerany Nebukadnezara ka nasainy nalainy Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia netiny teo anatrehan'ny mpanjaka ireo lehilahy ireo. Dia niteny Nebukadnezara ka nanao taminy hoe fananinareo va ry Sadraka sy Mesaka ary Abednego no tsy mba anomponinareo ny Andriamanitro ny fivavahanareo amin'ny sarin'ny olona volamena izay natsangako. Ankehitriny raha miomana ianareo amin'izay andrenesanareo ny feon'ny Anjomara sy ny Samboka sy ny Vali sy ny Simponi ary ny Sobaba sy ny Lokanga ary ny zava-maneno isan-karazany ka miankohaka sy mivavaka amin'ny sarin'ny olona izay nataoko dia tsara izany. Fa raha tsy mety mivavaka koa, ka raha tsy mety mivavaka kosa ianareo dia atsipy miaraka amin'izay ao anatin'ny laforo misy afo mirehitra.
ary iza mo izany Andriamanitra ahavonjy anareo amin'ny tanako izany. Zany lazay mpanjaka. Fa 11 dia namaly Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe, ry Nebukadnezara, tsy misy antony tokony amalinay anao akory ny amin'izany zavatra izany. Indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny laforo misy afo mirehitra sady amonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako. Ary na dia tsy izany aza, oka ho fantatrao ry mpanjako fa ny Andriamanitrao dia tsy ho tomponay, ary ny sarin'ny olona volamena efa natsanganao dia tsy ho vavanay. Zany ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana izany. Tena nanana fahasahiana Sadraka, Mesaka sy Abednego. Tany amin'ny afona tsy tamin'ny mpanjaka tany izy. Tsy niondrika, tsy niankohoka tamin'ilay sarin'ny olona volamena, tsy nivavaka izy. Dia rehan'ny mpanjaka izany, natsoiny mpanjaka zareo. Teo anatrehan'ny mpanjaka dia efa ohatrany hoe nametraka ny teny farany zany mpanjaka, ohatrany hoe name chance farany zany mpanjaka. Ho alefako indray ny feon'ny zavamaneno, ka raha miondrika anareo miankohaka amin'ny sarin'ny olona volamena ka mivavaka ianareo dia tsara izany. Fa raha tsy ho ataonareo zany dia efa niteny conséquence ihany koa ny mpanjaka. Ilay conséquence dia hoe ho atsipina ao anatin'ny laforo dia hodorany zareo. Na izany aza fasafasy eo mifanatrika an'ilay mpanjaka, izy telo lahy dia tsy natahotra izany izy. Na vita namaly an'ilay mpanjaka, na vita nijoro amin'ny fahamarinana hoe fantatry ny zareo fa Andriamanitra tokana ihany hivavahana. Ilay Andriamanitra nanao an'izao tontolo izao, fa tsy sarin'ny olona volamena akory. Hainy zareo tsara io, dia sany zareo no miteny. Na inona, tena marina ozy teny zareo hoe tsy misy tokony amalinay anao akory. Zany fasahiny be zany zareo ametrahako amintsika sy ianao androany. Raha misy situation mamay iainantsika sy ianao, efa hitatsika zao ary ny conséquence efa rehantsika sady tsy hoe tsy fantatritsika ny conséquence efa niteny mihitsy raha vao tsy zay no ataonao dia afo mamay miandra anao. Dia sa zareo miteny zay aloha tsy iankohoka. Ary ozy izy hoe na dia tsy hamonjy azy Andriamanitra dia tsy hanao an'izany izay. Manahoana isika sy ianao amin'izay zavatra izay? Misy tenina iverineo tsika, misy tenin'Andriamanitra tiako vakiako amintsika vetivety hitantsika ao anatin'ny Matthieu 10:28 ka hatramin'ny 32. Matthieu 10:28 ka hatramin'ny 32. Ny tenen'i Jesosy tamin'izany fotoana izany. Matthieu 10:28 ka hatramin'ny 32. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary aza matahotra izay mamono ny teny nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny teny ao amin'ny elo. Tsy varidiny vediny ihany va no vidiny tsitsiny anankiroa, nefa tsy misy na dia iray akory aza tamin'ireny ho latsaka amin'ny tany raha tsy avelany rainareo. Fa ny adiany volondohanareo aza dia voisa avokoa. Eto ny Jesosy miteny hoe aza matahotra izay mamono ny teny. Tena ny teny tany mpanjaka Nebukadnezar hoe hodorana ny
Sadraka, Mesaka ary Abednego. Olombelona izy ny teny an'izany. Dia zareo tsy natahotra ny olombelona zay mamony any tenan-jareo. Fa ny zareo natahotra tahaka ny tenin'Andriamanitra eo. Fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny teny ao anatiny elo. Aleo ny zareo no mijory amin'ny mariny, no mijory amin'ny rariny. Aleo ny zareo natahotra n'Andriamanitra zay mavita mamony fanahy sy ny teny. Fa zay Nabukadnezar mamony tena tsy rarahin zareo ary tsy atahoran zareo. Alohan'ny iverenantsika amin'ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Daniely dia eto miresaka amintsika eto. Inona solution, inona ny situation iainanao amin'izao fotoana izao? Ka tena hoe ny olombelona manodidina anao mampatahotra anao. Hoe raha tsy izao no ataonao, dia izao indray no ataoko aminao. Hoe tena ohatran'ny karazany menace, misy olona ange amin'ny fiainana isan'andro miaina amin'ny menace. Matahotra mihitsy izy amin'ny zavatra vitan'ny olombelona. Satria hitany maso n'ilay olombelona dia matahotra izy. Kanefa ilay Andriamanitra tsy hitany maso dia tsy atahorany. Nefa voalaza ny tenin'Andriamanitra koa ny zava-drehetra tsy mety ataontsika misy conséquence avokoa izany. Inona no atahorantsika? Iza no atahorantsika? Izay mavita mamony tenantsika fotsiny ve? Sa izay mavita mamony tenintsika sy ny fanahy? Teny aminao ny situation rehetra mazanak'Andriamanitra ianao raha mijoro amin'ny rariny sy fahamarinana, Andriamanitra dia mijoro mamonjy any zanany. Andriamanitra tsy manary any zanany zany na segondra farany raha amin'ny segonda farany dia hoe ho vonon'ny olona ianao raha tsy izay nataonao. Fa ny herin'Andriamanitra dia tsy takatry ny sain'ny olombelona. Ray segonda monja dia efa ampy anazy zany ray segonda monja zany amonjeny anao. Na inona karazany situation. Tsy haiko ny situation iainanao. Tsy haiko ny fampitahorana ataony aminao. Tsy haiko zany fa ianao mahalala an'izany. Fa ianao mandre an'izany teny zany androany. Matoki ianao amin'Andriamanitra. Mijoro ianao amin'ny rariny. Aleo tenin'Andriamanitra no tanterantsika. Mijoro ianao amin'ny mariny. Dia tena anao rarina amin'ny fiainanao Andriamanitra. Hitanareo koa misy tenin'Andriamanitra amin'ny Salamy 34 11-15. Salamy 34 11-15. Osy tenin'Andriamanitra manao hoe avy anaka miaino ny fahatahoran'i Jehova no ampianariko anao. Manina osy tenin'Andriamanitra? Avy anaka miaino ny fahatahoran'i Jehova no ampianariko anao. Faharoa folo. Na izy ianao no maniry fiainana ka tia andro maro ahita ny soa. Na iza ianao no maniry fiainana ka tia andro maro ahitany ny soa. Ahitanao soa zany dia 17 dia arovo osy tenin'Andriamanitra. Arovo ny lelanao amin'ny ratsy ary ny molotrao mba tsy hiteny fitaka. Averintsika 17. Arovo ny lelanao amin'ny ratsy ary ny molotrao mba tsy hiteny fitaka. Raha mijery eto ihany alohantsika, raha mijery amin'ny fitenenan'ny Sadraka, Mesaka ary Abednego. Alohan'ny namoahany zavatra amin'ny vavan-zareo nieritreritra tsara. Alala tsara. Zao ny Andriamanitra antsika. Nay namaly tsara mihitsy izy tamin'ilay mpanjaka. Narovany mihitsy ny lelany amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra.
tsy natahotra ny olombelona izy ka hoe oka ekenay zany satria zay tsy te ho faty fa izy santeny miaro amin'ny vavany izy fiainana mariny tedavy fa mifantany fa fiainana zay tedavy dia ao amin'Andriamanitra ihany fa tsy ao amin'ilay mpanjaka mihitsiny. Arovy ny lelanao androany amin'ny ratsy ary ny molotrao mba tsy hiteny fitaka fa ny fiainana tsarovy ao amin'ny lelantsika misy hery na fiainana izany na fahafatesana miankina amin'ilay zavatra teneninao. 4:40 alaviro ny ratsy manao vasoa mitadiava fihavanana ka arao izany. 5:40 ny mason'i Jehova dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny miaino ny fitarainany. Eto ihany ny mason'i Jehova dia mitsinjo ny marina. Mason'i Jehova mitsinjo anao zanany satria anao namarininy. Ary ny sofiny miaino fitarainany. Ny sofiny Jehova miaino fitarainantsika sianao. Ka isika sianao zany mila miteny, mila miresaka amin'Andriamanitra, mila mitaraina amin'Andriamanitra ao amin'ny situation rehetra. Olombelona tsy afaka hamonjy atsika fa Andriamanitra afaka mamonjy atsika tanteraka. Ary tenenina foana, atsoy foana Andriamanitra ao, miaino anao izy. Verena atsika nge tantaran'i Daniel dia amarany ao. 7:30 ka hatramin'ny 30. 7:30 ka hatramin'ny 30. Miaravakintsika. Teo efa hitantsika fa namaly zareo. Hoe na inona taonao zay tsy ankoka amin'ny sarin'ny olona volamena ary zay tsy hivavaka amin'Andriamanitra ao. 7:30 jereo zavatra mitranga. Dia feno fahatezerana Nebukadnezara ka niova ny tare tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia nasaina nafanaina ho impito mihoatra no ny famana azy ny laforo. Ary izay lehilahy matanjaka indrindra tamin'ny miaramilany no nasaina namatotra any Sadraka, Mesaka ary Abednego sy nanipy azy tao anatin'ny laforo nisy afo mirehitra. Dia nafatotra ireo lehilahy ireo nefa mbola teny amin'ny any ny lobany sy ny akanjony ary ny kapotiny mba miny fitafiana afakoa. Ka dia natsipony teo anatin'ny laforo nisy afo mirehitra izy. Ary satria mafy ny tenin'ny mpanjaka ka natao mamay indrindra ny laforo dia matin'ny lelafo ireny lehilahy izay nanipy any Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Ary izy telo ireo Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia voatsipy ampatorana teo anatin'ny laforo nisy afo mirehitra. 4:40 dia talanjona Nabukadnezara mpanjaka ary nitsangana faingana izy ka niteny tamin'ny mpanolontsaina hoe motsy telo mifatotra ve no natsipy tao anatin'ny afo. Dia namaly ny mpanjaka ireo ka nanao hoe marina izany ry mpanjaka. Ary ozy izy ka noindro aho mahita efada tsy mifatotra mandende eo anatin'ny afo nefa tsy maninona kory izy. Ary ny fijery ilay fahefatra dia toy zanak'Andriamanitra. 9:20 azafady dia nanatona ny varavaran'ny laforo misy afo mirehatra Nebukadnezara ka niantso hoe ry Sadraka sy Mesaka ary Abednego mpanompon'Andriamanitra avo indrindra mivoa ka avy aty.
dia nivoaka avy teo anatin'ny afo Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Dia ny fanatony ny solom-panjaka sy ny mpanjaka sy ny gouvernour ary ny mpanolo-tsaina ny mpanjaka ka nahita ireo lela ireo fa tsy nanan-kery amin'ny mpaninona ny tenany akory ny afo. Na ny singam-bola ny kaikona tamin'ny loha na niova ny lobany ary tsy nisy fofony hafa akory taminy. Nebukadnezar niteny ka nanao hoe isaorany hanie Andriamanitra ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego izay naniraka ry anjely amonjy ny mpanompony izay natoky azy ka nandika ny teny mpanjaka ary nanolotra ny tenany tsy anompo na ivavaka amin'izay Andriamanitra-kafa afa-tsy Andriamany ihany. Ka dia manao lalàny aho, mpanjaka manao an'izany ka raha manao lalàny aho fa ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samy hafa fiteny rehetra izay manao teny tsy mety ny amin'Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia hotetehina ary atao trano fivoahana ny tranony fa tsy misy Andriamanitra hafa mahavonjy tahaka izao. Eto dia hitatsika tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego nijoro tena tsy nanaiky mihitsy dia Andriamanitra namonjy sa tsy namonjy. Tsy nanao compromis mihitsy izy telo la na hitan'izao hoe andeha ho faty ao anatin'ny lafory aza dia tao anatin'izany seho voninahitrin'Andriamanitra. Niarana maki teo tsika dia hitanao tsara na dia tantara efa nrehanao io fa matoa averin'Andriamanitra io teny io, matoa ataon'Andriamanitra mandre an'izany tantara zany na ianao efa miaina ao anatin'ny zavatra mamay amin'izao fotoan'izao na mampiomana anao Andriamanitra fa isy situation mamay ho avy fa miteny aminao izy hoe tsy ho ariko akory ianao fa raha mijoro amin'ny fahamarinana ianao, raha mijoro amin'ny rariny ianao dia zala Andriamanitra tsy avelanao ohatr'izany fotsiny fa tonga amonjy ianao. Tonga izy namonjy. Ary mivadika ny teny indray ny mpanjaka. Hozy izy hoe ny olona rehetra indray tsy maintsy tsy mivavaka amin'ilay Andriamanitra izay vavana Sadraka, Mesaka ary Abednego. Ary efa namedidy indray izay tsy manao an'izany inona zavatra nataony dia hoe ho tetitetehany satria manina hozy izy tsy misy Andriamanitra mahavonjy tahaka ny Andriamanitra Sadraka, Mesaka ary Abednego. Dia hiteny aminao androany io Andriamanitra vavany Sadraka, Mesaka sy Abednego io Andriamanitra io ihany vavantsika ankehitriny. Ary ny tenin'Andriamanitra milaza hoe izay Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Eny, mety manatrika, mety miatrika fotoana sarotra ianao amin'izao fotoan'izao. Na hoe mbola ho aviny ianao fa efa rehanao izao teny izao Andriamanitra tsy hanariny zanany zany. Matoki ianao tazomy amin'ny fonao zany teny zany, reketa ao anatin'ny fonao izao teny rehanao androany zany mba tsy hanota aminazy ianao. Raha vao tsy manota amin'Andriamanitra ao ianao dia izy mitsangana mamonjy ianao. Farany jero inge zavatra nataony mpanjaka teo arinan'izay amin'ny Sadraka, Mesaka ary Abednego dia zany koa ho ataon'Andriamanitra aminao raha mijoro amin'ny fahamarinana ianao. 1:30. Ary Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia nasandratry ny mpanjaka tamin'ny Babilôny sy ny fehany. Inona nataony mpanjaka? Nasandratry ny mpanjaka zareo. Mpanjaka mavita an'izany fa Andriamanitra ao ve tsy mavita manandratra anao ve raha vao ianao mijoro amin'ny fahamarinana? Ao aorian'ny zavatra mamay, ao aorian'ny situation sarotra, misy foana ny promotion, misy foana fisandratana,
raha ohatra ka hoe ianao manao examen any am-pianarana revo afaka ianao dia manino mijanona amin'izao klasy zao ve non miakatra dingany ianao ohatr'izany koa isika zanak'Andriamanitra ny fiainana iainantsika ty misy zavatra sarotra lalovantsika eny fa le izy tsy afaty antsika akory io satria tenin'Andriamanitra milaza na mandeha amin'ny hafa aza ianao tsy ho may tsy zany ve ny tenin'Andriamanitra fa matoa avelan'Andriamanitra misy reny zavatra reny anehoany voninahitrin'Andriamanitra mba ho fisandratana ho anao anandratra anao Andriamanitra zay mihitsy nandrasan'izao tontolo zao miandro fantatra zao tontolo zao ny fisehoany zanak'Andriamanitra donc ianao tsy maintsy mandalo zavatra sarotra avy eo asandratry n'Andriamanitra ianao dia ho hitan'izao tontolo zao dia ame voninahitrin'Andriamanitra isika dia isika amin'izay afaka miteny tahaka ny teneny ilay mpanjaka hoe tsy misy Andriamanitra mahavonjy tahaka ny Andriamanitra Sadraka, Mesaka ary Abednego. Teny aminao androany hoe mijoro foana ianao na inona iny situation iainanao raha mijery tao aloha ianao misy situation iainanao ve ka tsy namonjy anao Andriamanitra ao mpamonjy ny anarany mbola tsy miova ny anarany ary tsy misy situation zay tsy ain'Andriamanitra ovany fa ianao fotsiny angatan'Andriamanitra mijoro amin'ny fahamarinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra fatatrao io rariny ataonao ny anjaranao dia adadanao zay any an-danitra anao ny anjarany ihany koa. Ny teny farany ovakiko amintsika hitantsika amin'ny obolana 16:7 obolana 16:7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vakintsika raha sitraky ny Jehovah ny alehan'ny olona na dia fahavalony aza dia ampiavany aminy raha sitraky ny Jehovah ny alehantsika sianao na ny fahavalontsika manenjika atsika manaratsy atsika manao an'izay rehetra tiany ataony mba hanapotehan'ny fiainantsika dia inona nataon'Andriamanitra na dia fahavalontsika aza dia ampiavany amintsika ny fahavalontsika zany dia anajanona ny zavatra ratsy ataony amintsika satria Andriamanitra mihitsiny no hikasika anazy ampiavan'Andriamanitra amintsika izy reo. Ko dia maherezy ianao misy raha no iarantsika eto tena hafa ihany miaraka amin'Andriamanitra tena hafa mihitsy miaraka aminy ho fampaherezana ho anao ioka mihitsy ny ianao amin'izao fotoana izao miteny miaramira aminay hoe tena hafa ihany no miaraka amin'Andriamanitra ary Andriamanitra tsy avelanao ohatr'izao fotsiny na inona iny situation iainanao fa tsara izy tsy miova izy hamonjy anao. Alleluia.
Andriamanitra ampy hiaro antsika sy ianao. Raha vao tsy manompo Andriamanitra hafa izy. Andriamanitra tokana tompontsika. Dia eto isika efa tonga amin'ny fotoana farany dia omeko any Ravavy Aurelia hitarika antsika mivavaka ao anatin'izao alina izao mba Andriamanitra hiaro antsika an-trano. Alleluia, mbola mankasitraka hatrany misehatra. Dia inoko androany fa natsangan'Andriamanitra indray ny finoanao ary fantatrao, takatrao fa mbola miaraka aminao izy, momba anao izy amin'ny fotoana rehetrarehetra. Androany dia andao mbola ankalaza ny Andriamanitra tsara indrindra amin'ny alalan'ny fisaorantsika sy ianao satria mendrika an'izany tokoa izy amin'ny zavatra rehetra izay ataony amintsika sy ianao. Dia sandrato ary ny firanao. Zay mbola atongetindray zay mbola feno fifaliana fonay, feno firavona satria nanatrika ny teto ianao. Mankasitraka dady amin'ny teny rehetra izay nalefanao, teny izay nampahery, teny izay nanangana, teny izay nanokatra masinay ahitanay hoe tena miaraka aminay ianao, tena momba anay ianao, tena mijoro eo anilanay ianao, tena mitantana anay ianao, misaotra tompo satria izany rehetrarehetra izany dia tena fanambarana ho anay fa manan'izay manana Andriamanitra tahaka anao, hoe manan'izay manana dada be fitiavana tahaka anao. Androany dia mety kely zay zavatra mety lazain'ny vavanay fa ny fonay zay feno fankasitrahana, fonay dada dia tena hoe feno fifaliana jereo androany ka dia raisy hoe mikamanitro anatrehanao izao fisaorana sandratra izao. Androany ihany koa dia mbola tsy misalasala tokoa zay mametraka an'ity alitsy feno ampelantananao satria fantatray fa ianao ny Andriamanitra mpiaro, ianao ny Andriamanitra mahery, ianao ny Andriamanitra zay mahefa ny zavatra rehetra. Rehefa ianao mijoro dia tsisy mety atohatra anao, apetraka ny feno ampelantananao ty ality ho antsara iavy zay mety atosy, mety masimamy dada, ho antsara iavy zay mety manofo ratsy androany ino fa andrako ary tena atory tahaka ny zazakely satria ianao dia momba an'izy ireo raha me fiadanana. Tsara iavy zay mety tsy mahita tory, ianao no ampahita tory an'izy ireo. Tsara iavy zay mety marary androany, ianao no ampatory tsara an'izy ireo ary tsy atsapany aretiny izy ireo. Ary ny tsara iavy zay mety miasa ihany koa dia enoko dada fa ianao namehery an'izy ireo satria akka ny tenao dia ny teny omenao hery zay miaraka aminao, zay miandry anao dia androso hery. Dia tena zany tokoa zay amin'ity androany ity. Ankasitrahanay ny fisinao, ankasitrahanay ny fiasanao, ankasitrahanay ny maha izy azy anao dada, asandatra any amin'ny avo indrindra ianao, ilay lehilahy mahery zay mahavita manavitra anay, ilay lehilahy mahery zay manjaka manerina an'izao tontolo izao. Mankasitraka tompo tena tsara ianao. Halleluja, amen. Amen, amen, amen. Amen. Alohan'ny sarantsika dia zao mba fangatako aminao. Io tantara ny rehanao io androany, tsy hoe zavatra tsy nisy akory, zavatra nisy, ny ainan'izy telo lahy. Mangataka aminao mba ho tehirizinao ao anatin'ny fonao io tantara io. Tehirizy ao anatinao mihitsiny satria Andriamanitra efa nampiomana antsika. Tsy maintsy ho avy reny fotoana reny, tsy maintsy ho avy. Hoe amin'ny fotoana tena mila misafidy ianao hoe inona no ataoko, zao ny olombelona mampatahotra anahy, inona no ataoko, ilay olombelona hitako maso ve no atahorako sa ny Andriamanitra tsy hitako nefa izy mahita ny action après rehetra, izy nefa malala ny zavatra rehetra. Hitanareo amin'izao tontolo izao efa misy zanak'Andriamanitra zay ombana ambasy mihitsy ny lohany hoe safidio eto, raha mivadika amin'Andriamanitra ao ianao dia avelanay ianao, avelanay aina ianao, fa raha tsy mivadika amin'Andriamanitra ao ianao dia vononay ianao. Zavatra miseho zany erakin'izao tontolo izao, miseho. Ary misy fotoana hita Facebook mihitsy le izy vehivavy nandeha nitory filazantsara izay tena hatramin'ny farany hoe tory filazantsara, torin' Jesosy na inona na ino ataonareo dia tsy miova izay. Inona zavatra nataonareo zay nahitan'io amin'ny Facebook dia nabridanareo vehivavy reo nataony tao anatin'ny sachet ny fatorana dia teo zareo tsy haiko adiny firy maty teo. Mafy le izy zareo, mafy ny zavatra iainana hito atany, fa jereo foana alefaso lavitra foana fiainana mandrakizay. Tsy hoe ny famponao nataonao hatramin'izay ka hatramin'izao dia ao anatin'ny ray segondy dia ho very.
ao anatin'ny ray segondy dia tsy ahitanao amin'ny fiainana mandrakizay. Ny situation rehetra iainanao tsy maintsy misy safidy ao. Maizy ianao misafidy an'Andriamanitra eo hatramin'ny farany. Maizy ianao atahotra an'Andriamanitra tokana ihany. Olombelona afaka mamono tenantsika fotsiny, fa nefa ozy tenin'Andriamanitra hoe matahora an'Andriamanitra izay sady mahavita mamono teny atsika sy mahavery ny fanahintsika. Efa andro farantsika izao zareo, tena efa andro farany. Tsy hoe vao manomboka fa tena ao anatin'ny fandrosoana efa akaiky fiverenan'i Jesosy. Mety mahita nareo naka fotoana kely 7 minutes, fa zany 7 minutes mihoatra zany tena ampaherezako anao sy ampahafantariko anao raha tsy mijorontsika amin'izao fotoana izao dia ny zavatra ho avy dia mafy kokoa. Oka ny fiainatsika dia tena hoe arindrintsika tsara amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy avery atsika izany, ary fifaliana mandrakizay ny amin'izany. Na dia ho vonony aza ianao, tsarovo Jesosy Kristy koa sange nanaiko ny vonony zareo e. Fa inona zavatra mitranga etsika sy ianao noho ny fanekeny, noho ny obéissance an Jesosy Kristy. Oka isika sy ianao ihany koa mba ankatoa ny tenin'Andriamanitra mba tsy havery ny fanahintsika. Zay apetrako amintsika tsarovo foana angatao amin'ny tompo. Oka mitoetra ao anatin'ny foko mihitsy zao teny androany zao, dadaka na inona situation dia hijoro vehivavy mahery, lehilahy mahery, misamy teny rehefa tsy rariny dia tsy rariny, misamy joro amin'ny fahamarinana fa Andriamanitra tsika dia mamonjy antrany izy. Zay ny fotoanantsika androany zareo mampatsiahantsika ny alady aty Maurice manomboka amin'ny 7 fotoam-bavaka, ary nareo izay manaraka ny fotoam-bavaka eto amin'izao fotoan'izao azadino manasa olona. Fantatry ny Satana fa kely sisa ny fotoanany, manao an'izay rehetra azo ataony mba azahoany ny olona marina ny amin'ny fanjakany. Fa inona moa ny anjarantsika sy ianao zanak'Andriamanitra amin'izao fotoana zao mihitsy ny sika sy ianao mitory filazantsara mba devideny ny fanjakan'ny Satana ho fenoany fanjakan'Andriamanitra. Zany mission voalohany indrindra antsika sy ianao, mandehana torio ny filazantsara. Dia mino fa anasa olona ianao na aty Maurice na any Madagascar misy ny fiangonana SCI. Raha ohatra ka hoe vaovao ianao manaraka an'izao live zao afaka mametraka fanontaniana, mandefa message eo dia hovalinay ianao, azavainay aminao aiza misy ny fotoam-bavaka, aiza misy ny toerana fiangonana izay angonantsika isan-kalady. Ary miverina ihany koa tsika manomboka alatsinaina ka hatramin'ny sabotsy maraina amin'ny 5 sasany fotoam-bavaka isa-maraina. Ary ny atoandro misy fifadikanana, ariva ihany koa amin'ny 7 sasany manomboka alatsinainy ka hatramin'ny lakamisy 7 sasany ariva live dia amin'ny 8 live ohatran'ny hitantsika zao manomboka amin'ny 8. Dia tahirin'Andriamanitra antrany ianao mino fa efa mipetraka ao anatinao fatahoran'i Jehova, ary vao matahotra azy ianao dia izy no amonjy anao. Tahirin'Andriamanitra daholo isika rehetra. Entiko fahasoavana sy famindram-po dia anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao, dia hitoetra ao amin'ny tranon'i Jehova andro lava ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tahiny tompo daholo tompoko.